fa isantarantsika ny vaovao aloha isan'ny vaovao nisongadina androany ny fahatongavan'ireo loha masinina atao amin'ny seranantsambiny Tomasina atao ampiasaina amin'ny zotra an-dalamby izay mampitohy ny fianarantsoa sy manakara izy ireo araka ny fanapandernan'ny filoham-pirenena ka mitetina efatra etsy ireo no nividianan'ny fanjakana izany nijery izany tany Tomasina ny minisitry ny fitaterana sy ny fizany tany ankoatr'izay dia nijery ihany koa izy ny fizotry ny fanajariana ny lakan-dranon'ny mpangalana izay fantatra fa ny vali-polisan-jato ny asa efa vita amin'izao fotoan'izao raha ny vaovao hoentin'ny François Jean-Jacques sy Olivier Andriamoloniasa. Fa manodidina ny vali-polisan-jato kosa ankehitriny ny asa vita amin'ny fanajariana lakan-drano ny mpangalana iny miainga avy eto Toamasina mankany Mananjary. Tanjontsika zao tamin'io dia hoe hanokatra n'io kanaly io miala eto Tamatavy hatrany Mananjary. Dia androany zany hijery ny avancement ny travaux tena naleko aty nefa anatin'ny avancement zany dia efa afaka tonga hatrany Mananjary. Zany androany zany efa misokatra io kanaly io hatrany Mananjary eo amin'ny 20 isan-jato ny asa eo nefa vita. 20 isan-jato zany sisa no mbola tsy maintsy vitaina ary tsy maintsy vita alohan'ny eo amin'ilay volana sy tapany. Nisafidina dia vedety rapide nga avy Tomasina ny ministra hijery ny fahavitany izany asa izany. Ireo rehetra ireo dia tafiditra ao anaty velorano ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny ankapobeny.